Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana mitoetra eto Madagascar amin'izao fotoana izao ny zone de convergence intertropicale izay hitantsika amin'ny sary izao ny fisian'izy io no anisan'ny manomevana tanteraka ny oram-baratra ary atao anatin'ny aty fahavaratra tanterakantsika zany amin'izao fotoana izao raha ny orana izay ateraka ity zone de convergence intertropicale ity dia somary miovaova zay amina toerana zany hoe mety manatombo amina toerana sasany mety arahana kotroka ihany koa amina toerana sasany ka manoloana izay dia mbola manakery hatrany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay miloko mena izany ho an'ny distriktan'ny Antananarivo renivohitra avaradrano atsimon-drano ambohitra atrimo any amin'ny distriktan'ny Andramasina Manjakandriana any Marolambo Nosy-Beanala sy any Moramanga eo ihany koa ho an'ny distriktan'ny Manoro sy ny faritra Vadivavy izay miloko mena miatra zay ka hatramin'ny alarobia maraina anoany ho an'ny faritra Itasy Vakinankaratra kosa indray dia somary miverina amin'ny antony aloha ny rotsakorana amin'ity an'io ty fa rapitsy kosa dia tombanana manatombo indray izay rotsakorana izay ka miverina miloko mavo indray zany ny filazana na fampitandremana makasika an'izay abetsahana rotsakorana izay ao ny faritra Itasy sy Vakinankaratra miatra ihany koa izay ho an'ny rapitso ho hitantsika eo moa ny vaovao na ny mety ho fivoarana izay arahana sy tapaka araka izany ny vaovao izay mivoaka vita amin'ny sapan-draharaha famantarana ny toetrany andro arahana ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa-tokony indrindra amin'ireo faritra voakasika mila mitandrina ihany koa nefa ny amin'ireo toerana izay mety tsy nahazo izay fampitandremana izay fa ao anatin'ny rotsakorona tanteraka ka ny fitambaran'ireo rotsakorona tao anatin'ny andro vitsivitsy maro dia efa mampiakatra ny rano amina toerana mora tondraka sy ny tany mety sanatr'izany mora miotsaka ihany koa dia loza mety ho ateraka izay firotsahana rotsakorana misesisesy izay ny makasika an'iny fa raha ny toetry ny androntsika ary ho an'ny rapitso vao maraina dia mbola isy hatrany ny orana vao maraina ho an'ny ilan'ny atsinanany Madagasikara iny ho an'ny faritra atsinanana Vadivavy Fidivinany Atsimo atsinanana izany ho an'ny ilan'ny atsinanany Avoatany ihany koa dia mbola mety ao anatin'ny orana vao maraina be fa mety misy fizavana ihany zay rehefa atoandro ny any amin'ny faritra Melaky ihany koa dia ao anaty orana hatrany aloha zany mandraondraona kosa ny andro amin'ny ankapobeny ny faritra sisa ankoatra ny any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara zay tombanana ho maina tanteraka aloha zany raha ny pitso tolakandro dia miandry orana hatrany ny faritra maro saika manerana ny nosy ary mety hoarahina kotroka zany indraindray mety manatombo ihany koa araka nefa noresana teo aloha ny toerana sasy indrindra ho an'ny Avoatany sy ny avoan'ny atsinanany Anosy ny tendrony atsimon'ny Nosy kosa dia mijanona ho maina hatrany indrindra ho an'ny faritra Androy Anosy sy ny tapany atsimo amin'ny faritra Atsimo Andrefana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny raiky amin'ny 30 degré celsius ho an'ny rapitso ny any Vakinankaratra ho an'ny Matsiatra ambony ihany koa dia mety tonga hatrany 30 degré celsius toy ny any amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny izay mety misy mahatratra hatrany amin'ny 5 degré celsius ary mafana indrindra hitantsika any Morombe izay mety manodidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra andrasana amin'izay andro ny rapitso izay ho an'ny alarobia dia mbola mitohy hatrany ny orana saika manerana nosy mety misy fotoana amin'ny maraina ny toerana sasany fa amin'ny ankapobeny aloha dia ny tolakandro saika ahitana an'izay ny faritra maro manerana Madagasikara ankoatry ny faritra Androy sy ny faritra Anosy tapany atsimo amin'ny faritra Atsimo Andrefana ary ny any amin'ny faritra Iboeny Diana sy ny faritra Savary eo zany no mety ho maina ny andro amin'izay andro ny alarobia izay raha ny maripana vinavina dia manodidina 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny Avoatany morontsiraka atsinanana kosa 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius ary ny any amin'ny ilany Andrefana dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay hitantsika any amin'ny faritra Atsimo Andrefana na ny distriktan'ny Morombe hatrany no misy an'izay maripana ambony indrindra izay ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy mbola mitohy hatrany ny rotsakorana saika manerana ny Madagasikara indrindra ho an'ny tapakandro hariva no tena ahitana an'izay amina faritra maro manerana ny Nosy mety misy ny ray kotroka ao anatin'izay mety misy ihany koa ny faritra manatombo amin'ny ankapobeny zany dia saika ahitana rotsakorana avokoa manerana ny Madagasikara raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay mety ho tafiakatra 30 degré celsius ho an'ny Avoatany ary ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius 30 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny dia izay indray ary ny météo tamin'ity an'io ty raha pisindray fotoana manaraka veloma to